mamy satria feno fitiavana sy feno mozika nandrosy ny 5 taona. Amin'ny taona 2022 ny herintaona dia fitaitezam-paritra taonany fitaitezam-paritra ho an'ny tarika zany io taona io ao anatin'le 520 taona foana entina anisan'izany ohatra hoe ao Antsirabe, ny Tamatavy, ny Mahajanga, ny Fianaratsoa amin'ny herintaona ny album moa eo vao manomboka izy any amin'ny faran'ny fankalazana ny 520 taona no isy boky kely omena izy tsy tena hoe album izy io fa ohatrany hoe sombina hira sy sombo moa zany fa hira vitsivitsy ho atambatra ao anatina coffret anankiray dia ho atao anamarika le 520 taona. Na dia teo ara ny ohatry ny fiainana rehetrarehetra nisy ny ambony dia nisy ny ambany ozy izy nisy ny nangidy nisy ny mamy fa amin'ny ankapobeny mamy satria feno fitiavana sy feno mozika nandrosy ny 5 taona dia mety foana na dia nisy zavatra tsy nampozina ary tao anatin'ilay izy nisy fisarahana kely tao na fisarahana matany mihitsy moa nisy fotoana nisy koa hoe fisarahana tao anatin'ny fotoana foy nangidy sy mafy daoly ena zany fa aty arina mamy le izy satria mbola foana zay. Misy miankina amintsika moa zay fa zay le firariana mbola haritra 5 taona indray dia mino zay fa tsy miova ozy izy le hira zay hoe tsy miova. Ti rasa di te hilang